ianao ny hira hoe ilay didy avy amin'Andriamanitra dia ianao an'izany hira izany zay karaha mbola misy mpampianatra any iangaviana hiakatra ty mbola misy tompony mpampianatra lehilahy mba ingakaingana kely hiakatra ty azafady. Musika yang tufazama tanah sadimone azabana tana tanya tanya wakula landava nibi pangati abanare azabena urava kasi matimanjili sinifaka zerana azabena uchati ni maswangu miletika.
Vaovao Jesosy e fa kaiky ny farany fa maraparana sikio dia manana faharetana faminitra vitsy dia hoe ny apelatananareo Luka Ozaraina Rakis dia mangataka ny rahalahy Erlisa moa satria manana etaety izy mba hijoro vavim-belona kely anosika antsika amin'izay resaka sekolalady zay dia nareo mpampianatra kosa mba hiangaviana mba hilahatra araka an'izay klasinareo avy azafady tsy hitazona nareo elaintsony fa dia izay no fijorona vavim-belona moa araka nefa nambara taminareo tiako ambara dia zao saotra an'Andriamanitra fa reo sekolalahady izay vaovao teo dia ahazo anjara sahady mafimafy ny aleloia ho famporisihana azy ireo ka dia makasitraka sy mankatelina an'ireo malala-tanana izay nanohana ary nanome anjara tamin'izay fikarakarana ny Luka Ozaraina izay ny Luka Ozaraina dia misy ny avy any amin'ny mpampianatra saorana nareo mpampianatra ihany koa ary dia nandray andraikitra nareo nahatateraka ireny rehetra ireny zay no tianambara fohifohy ka dia hoy teo hoe aleo mba mahazo hafatra fohy kely sika dia Ozaraina ny karazana valisoa ity mioma koa manareo azafady tompoko dia mandeha par classe T1 zany fa tsy dia haritra ela akory izany vavaka sika hotahin'Andriamanitra ny fandarana rehetra izay natao alohantsika somary mitsangana kely tompoko hivavaka dia eto mambavaka izany fisaron-toka izany misaotranao zay Andriamanitra rainay ny hahafahanay kosa tonga eto amin'ity toerana ity ary zay rehetra natao teto na tamin'ny hira na tamin'ny teny dia aoka ny fanamaherinao tompo ny asa amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy fanaovako izany vavaka izany misaotra tompo amen misy koa moa ny mahazotoerana antsika misy koa ny hoe manana fijorona vavim-belona aza feniny zany fa tahaka ny tenako zao dia mpanompon'Andriamanitra zao dia tamin'ny sekolalady any voavonjy 17 taona niditra Jesosy mamonjy voalohany zao hitanao eto zao efa 40 taona mahery na Jesosy mamonjy Alleluia 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 ento eny tompoko efa vita moa mivavaka tamina kely izy amintsika ireo aloha fanontaniana voalohany aloha dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izy aminareo eto ambodratrimo tsy miteny ny vaovao ako fa pino ny te ampiasain'Andriamanitra tsagany tagna azafady iza efa vita mivavaka misy zavatra vitsivitsy ho tany asako aminao reto dia aveo nareo aentina mivavaka mitsofina rano angakaingana voalohany ao bokin'ny Luka 19:13 dia ozy ny baiboly manao hoe 19:13 Luka dia niantsony amin'ny anaran'i Jesosy dia niantsony folo lahy tamin'ny mpanompony Jesosy nanome farantsa folo azy ka nanao hoe mandratoa mandra-piaviko alleluia efa ho avy Jesosy afatra voalohany riam-bohitra atrimo mandratoa fa efa ho avy Jesosy ho ampiasain'Andriamanitra ny lehilahy rehetra ho ampiasain'Andriamanitra ny sera rehetra amen mila miaso an'Andriamanitra sika voalohany tokony atao zany dia mila mandrato sika zay zao mipetraka tamin'ny Fenerivesta 30 taona mahery dia misy mpanarato miala amin'ny 7 alina dia amin'ny 3 maraina mody dia mahazo trondro be dia be zareo rehefa amin'ny 9 amin'ny 7 maraina tahaka izany koa amin'ny tontolo ny ara-panahy mila mandrato isika alleluia tsofina rano reny W reny ho fenon'Andriamanitra ny ireo atoato mafimafy ny amainao an Jesosy fa anjaranao anjaratsika pino mandratoa mandra-piavy Jesosy hitsaranatsika na io faharoa Matthieu 24:14 ino tsara ohatsy izy Jesosy tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazany tsara ity vao tonga ny farany
tato ato dia faly mijery vaovao any amin'ny tambajotra serasera manao hoe misy musulman tena mafiatsika be ray roa telo folo roapolo dia misy any amin'ny tany arabo tonga dia olona amina million tonga dia misy évangélisation ngeza be any Pakistan any Inde amintsika amin'ite zao inona mahatonga izany tsy maintsy toriana amin'ny filazantsara koa eto Ambohidratrimo ary ny tanàna nametrahana Andriamanitra anareo raha lasaina bafy dia mampirisika manao hoe mazotoa miasa ho an'Andriamanitra amin'ny 2026 tsofina rano ianareo eto egana etoana 2026 io azo fanamarana ianareo amena itombane sakoly lady rehetra amin'ny anaran'i Jesosy itombane ny tanora amin'ny anaran'i Jesosy ivernana mpiverindala amin'ny anaran'i Jesosy itombony ray mpianakaviana amin'ny anaran'i Jesosy amen fahampio ny mpanompon'Andriamanitra eto aminareo amen fatelo Luka 13:8 o Jesosy farany taontsika zao eno tsara ity ary siko zezika ihany aloha izy sao dia mba hamoa amin'ny 2026 mety tsy namoaka be anao tamin'ity taona ity mety hoe variana lano fotoana tamina asa aman-draharaha fitadiavam-bola tamina variana tsy ndraraha zay hoe ampitombo fanan'olona amin'ireo W ireo mampalelo anareo hoe zay sao voninahitra ho an'ny tompo fa trano azo kely ampadiminy ity fa efa feno hipika le fiangonana dia malahelo amiditra ato hoe Jesosy o ampitombo hery Andriamanitra o ny ray mpianakaviana ato mitsanga ansika dia manao hoe amen manao ve amen dia averay zao vavaka sao hoe Jesosy o fo azy izay omeo hery izay mafimafy omeo hery izay fanamasinao fo azy ty fiangonana ty fanamasinao tohano ny mpanomponao omeo fanan'olona maro izay atave amen itombisane lehilahy rehetra ato itombane vehivavy amin'ny anaran'i Jesosy amen manana finoana fa ho tanteraka ny teny fikasana eto fa miankina amin'ireo mandray hoe manaiky ve anao asian'Andriamanitra zezika raha za mitoro tena aminao tsotra zao no mijoro vavimbelona hoe 90 nanomboka voavontsy 7 taona dia mitety fiangonana no any amin'ny 300 mahery ihany dia nampitondrahan'Andriamanitra fiangonana eo amin'ny 20 lasaka eo hatramin'izao dia mbola tsy manaiky manao hoe Andriamanitra mbola tsy ampy izay vitako izay fa amin'ny 2026 iezaka omen'Andriamanitra ozitra anenao ampitomboin'Andriamanitra fahasoavana anenao e amen tizako aingana fijorovam-bela tsotra raha nitoro teny teto tamin'ny 7 septambra dia nody tany an-trano ampaherezako anao ity nody ako ny alina toro teny ray 14 septambra tany Belanitra ilafy fijorovam-bela tsy nonao ty tsisy mahafantatra zany nareo reo afa-tsy nolo tranonay ihany dia mpinonay ray roa telo efatra folo toro teny 7 teto septambra 2025 14 ny toro teny tamin'ny Belanitra 21 toro teny tonga ny 28 tonga dia paralysé tanteraka ao tapaka lalan-drako akavy rehetra tapaka lalan-dra za hitanareo io efa tapaka lalan-dra tonga dia niraikitra tanteraka ny lelako sy mavitana miantso ny zanako na mivady tonga dia miraikitra lelo io ray volana sy tapany lasa tonga dia nandohalika manao hoe Jesosy eo misoko eny mbola tsy vita dia ho faty 12 taona viako Andriamanitra dia ho tapaka lalan-dra dia sanatria dia ivilana tsy manaiky an'izany mbola etoy ampiasanao koa ny Andriamanitra raha lasana bavy amen fa aza manaiky akiviny devoly manao hoe ratsy ny 2025 iny boka antrosy marary ho faty tsy maty zany anao mahery anao matanjaka anao andresy anao amen fa efatra asian'Andriamanitra zezika Korintiana voalohany 15:58 mahefabe mandrakariva amin'ny asany tompo ampiasany rahalahy rehetra ato any Andriamanitra atsanganao ny tanana zay vehivavy ty ampiasan'Andriamanitra ho ampiasan'Andriamanitra nenareo sera rehetra ho ampiasan'Andriamanitra mpampianatra rehetra amen hiditra amin'ny tsodrany farany ako Matthieu 28:20
indro za momba anareo mandrakariva hoy izy Andriamanitra. Raha tany amin'ny trano azy sika raha lazo tamin'ny 2001 tany tamin'izany fotoana zany raha Élisée no nitondra tao trano azo. Dia ratsiratsy kely le soratra teo. Dia meny tompo fahasoavana hoe Jesosy mamonjy manoratsoratra ny reto mpanatanteraka reto 2001 zany. Tany mahambo koa zay fa nanoratra tamin'ny Fenelivesta fa izay. Tosy izy zany mantsy raha lazomanao mavomavo orina ry hoe birao izy. Raha mividana planche roa dia loko menamena tsy andoavam-bola dia vidana taratasy le fotsifotsy ireny dia lamma dia ataoko le izy vidana scotch dia natao le Jesosy moa tany amin'ny trano azo. Rehefa niaraka taty izy ser pasteur Hermana 2011-12 dia ity trano mavomavo ity nikaronareo niteto. Dia rehefa fekte zay tany ambo miadana Ramasina nanampy azy tany dia teto ndray nareo anaky tamin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fandimby misaotra an'Andriamanitra amin'izao 2025 24 lasa izay efa fiangonan-dehibe ty amin'ny 2026 tsofina rano nareo ho fety fiangonan ty amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miasa mafy ampy mpanompon'Andriamanitra aza miraviravy tanana tonga ny sabotsy manetana anao raha nareo ty bafla ty tonga dia mizarazara fa saika nokatra tao Motsoro zay sy pasteur Hermana fa zay apetraka ao ianao mbola tsy nanambady 2012 ka tsy tany plan'Andriamanitra fa toeran-kafa. Raha nareo ty bafla ty na zay bafla ao pasteur dia mba miangavy resera zay ty fanan'olona hoe tsy te hita ny avanao anaty afo. Tsy te hita ny ty tanàna ty mbola ho tsaranatsika ny aty hoe anaty afo reo olona mivezivezy ao an-tsenareo dia manetana ako na dia manampy pasteur zany fanetana zany. Aza miteny manao hoe mbola hiasa amin'ny sabotsy mandiana sarge tsara ny zoma dia mandiana ao an-tsena be ao. Amen. Zay miasa rehetra ny azo fanan'olona zay miasa rehetra azo satroboninahitra atao ve amen. Momba anareo mandrakariva ny Andriamanitra. Eto dia anetana momba ny selila fofoy samiry mamiezaka manampy mpanompon'Andriamanitra amin'ny fanaovana selila fa tsy vitany rery io amin'ny resaka famangina tokantrano dia mba amin'ny taona 2026 iny dia tena manana vina mihitsy za mito mijoro eto io eny sao dia gaga ianareo raha teneko ty tsy pasteur zany fa satroboninahitro rehefa maty tsy akeko milahadatra amin'izareo reo tiako tenena dia any avo mahazo voaositra. Amen. Tiako ambary aminao apio pasteur sy ny ankohonany zareo fa za mino andeha mafy anareo amin'ny 2026. Tsisy manao amen satria kamikamy ve andeha mafy anareo amin'ny 2026 amen. Dia samy miezaka mijoro vavambelona ampitombo fahasoavanao an'i Andriamanitra. Itsika amin'ny resaka sekoly sabotsy amaranako azy ho anareo mpampianatra sekoly lady nisako nareo teo 18 tovy tsisy tantana mihitsy amin'ilay zanam-piangonana kely pititika misy anay ary belanitra ilafo 18 koa ny mpampianatra sekoly ladinay ao ary misaotra ny tompo samy mafanafona nareo nazareo any fa sosikevitra eto misy 4 point cardinaux isika nord sud est ina faraka izy ouest andrefana dia afaka mifampizarazara ianareo ohatra hoe tsororo tsy telotelo mpampianatra ny resaka eto dia manokana sabotsy anankiray sabotsy ataontsika efatra zany hoe zay nataonay zany izarako aminao foy hoe eto avaratra eto mpampianatra anankitelo tsy miala mihitsy sabotsy ray sabotsy roa telo efatra telo sabotsy fotsiny nanaovan'ny mpampianatra anay zay no fizarana tsotra dia nahazo sekoly lady 50 isa zay 50 dia ohatrany hoe tonga dia sardine zany le fiangonana dia misy fanambisika hoe erigarende tsy metsonana zao sardine anareo eto belanitra zao fa mividana tany lehibe atsy dia tonga dia fa mitona brika ampinona zay mitsika amite zao mino aho fa afaka 2 volana ivavaka ao ho vity fiangonana eo arina kely ao. Amen. Dia sady ho fen'olona ny any aminay ianareo tonga eto mpampianatra eto io ho ampiasain'Andriamanitra. Amen. Dia rehefa mizara ekipe nareo 2 na 3 dia ampivavao aloha laikizy zany hoe nareo misy vavaka tenenareo dia ampiamerena laikizy dia ampianary foy ity atsasakadiny 45 minutes ray zay. Faharoa mila ankadrena reo sekoly lahady reo mpampianatra zay mandre anareo dia maheno zafa mizara fotsiny afatsapana tsotra eto ankadreo reo mpampianatra reo mpianatra sekoly lahady vokatra reo. Fahatelo aza tapahana mihitsy lay ianareo telo ohatrinareo
ohatra telo zany mpampianatra mandeha any avaratra dia raha tsy afaka ny ray dia le anankiroa mila mijoro mibanga hoe tsisy sabotsy tokony ho banga olo le efatra dia mamandeha any a mamory an'ireo zaza ireo ndraiky alamanjana ny anankiroa amin'le telo na efatra zany hoe tsy azo tapahana mihitsy io efatra asabotsy io fa efatra ty zavatra ranofo ty fa sera daoda dia nanao azy ty zarao manomana ohatra 5,000 e atoroko anareo zany ny efatra dia mandeha ny tsara lalàna ohatra ianao dia misy ivarotana biski mora be zay ao dia vidy biski 5,000 mahazo eo mizato ela izy dia entinareo anaty tsy hoe kore tambatambazina le kizy tsy any le izy fa resaka fitadiavana fanahy zany dia mila mahay manjono ohatra n'olona mpanjono za zao dia mpanjono tany aminay taloha tany mpanjono amalina reny tonga dia jonony amin'ny 9 alina dia amin'ny sasakalina zay vao mody manjono dia afenina le izy dia tako zany koa le amin'le fanahy dia mitora biskinao a dia zaraina tsaraina tsororoa 10,000 kely iny fanan'olona tsy voavidina 10,000 manarakarak'izay faraparan'izay ny ray aman-dreny ndraiky izy ireo a dia jonona ohatra le tenen'le rahalanjoro vavan'bele mpampianatra lasa mpampianatra koa lady ato iny hoe noho ny amin'le zanany a nafana fofoana tonga foana dia voajona le ray aman-dren'ilay ankizy alleloia fahadimy le toerana ohatra avaratra ohatra niraisiko teo ohatra efa nanaovana ny efatra sabotsy iny a dia narere zao miray sainareo manana fitaovana groupe sy ny tariny dia anaovy évangélisation le toerana zay nazahoanankizy 50 na 70 na 30 zay omeny tompo anareo anaovana évangélisation le toerana efa mafana fa enina ho an'ny mpino rehetra tia tsy sakanavaka na rehefa manana an'izay fa manamafy fotsiny ahako manangana re tompoka ekipa mpamangy hoe misy ola mararony ary misy ohatra zao hoe fa tsy vitan'ny paster rery zany mihitsy ity asa ity ny anay zakely biary be deaibe zay miraisainao tsy vitanay fa mila ny fanamasina mila ny fanampinareo pino dia manangana section arakarak'izay isanareo atya dia misy mpitarika paster moa fa mahan'izay fa dia ekipa mpamangy ary ny be fototra indrindra dia ny ekipa mbavaka inona hoe tompoko mafimafy e zany tsy tokony eraka izy tsy mitabataba zay olona strict be a masika tsy tokony isan-kizy zany rehefa hoe miditra mivavaka ohatra amin'ny 7 sasany dia fa misy 20 ohatra zany fa tsisy n'izany eto miresadresaka any dia le mpitarika ty fa manomboka mitarika dia mbola nitokotany dia mbola miramma be sasany miaraka amin'ny talon gauche droite oriavana jesosy fijeren'izany attention fa tonga dia mifantoka hoe ivavaka ako fa za milaza aminareo tsofina ranonareo tampamaraparanana 368 rahalaomanao engane isy foazam-panahy eto ambohidratrimo ataovy amena iasa amin'ity fiangonana ty any amin'ny fanamasina amen 368 ny hira ataontsika ekipa mbavaka teny ilaina io vao mirava amin'ny fivoriana maraina dia misy sera mivoro ohatra 20-30 manana lista mihitsy nareo dia tena miray saina mihitsy tena mivavaka hoe hivavaka ho mpanompon'Andriamanitsika hivavaka ho an'ny fobe hivavaka ho an'ny fifoazam-panahy hivavaka fa efa akaiky fiavidy Jesosy dia misy ekipa mbavaka mihitsy fa za milaza aminao fa mivavaka ianareo zay valim-bavaka rehetra atao an'ity fiangonana ty ane amaly vavaka Andriamanitra ataovy amena hitsangatsika anao ny hira 368 ataovy amin'ny fona manontolo izany hira izany a tompoko manetsa be mbola ho avy a no fitiniko izy 368 mandreo sera hitsangatsika rehetra tompoko valambenipolo sy telonjato ataovy amin'ny fona manontolo izany hira izany hira mampisainitsaina mampandiny tena amin'izao farany tao zao hoe nanao ny tsara indrindra ve a dia taritsara Nisai ng panutani
mamonjo maro ny fanavere farina ny olona farina amin'ny filokana any amin'ny bara any amin'ny teny ratsy any amin'ny ady zasy anao zao aneny tokony sotona azy reny azaveno lanilany diavolo fotoananao mbola itsaranatsika ny fotoanatsika io mampalahelo Jesosy izany sy hampy ny fitiavana azy tamin'ny 2025 ity Jesosy mamonjo hoavene Jesosy upotika tsoeny zao tontolo zao hoavy ny farany tianao Jesosy anaova ny farany sy azo atao an Jesosy moveny hevitra ny hafa ao sakosa tsy nahoaka ireo tsy miditra any an-danitra ny olona ty tena ampio ny olona mba hita famonjena anantona an Jesosy sakosa tsy nahoaka ireo anantona an Jesosy asandrato ny tananao mafiry mo ralasana bavyo ampireny afe movenanao farany sy azo natao e amin'ny taona vaovao io re manetana anao amin'ny anaran'i Jesosy aho miasao an'Andriamanitra amin'izay mijorofa avolombelona amin'izay ataovy zay azo atao aza mijanjanona tsony rehefa mipodika tsoela mety tsy mba hijanjanona intsony halleluja miany atsika mbodratsika miandry ianao polo Firy moa asandrato ny tananao midina zava-maneno azafady avereo zavavaka fonsa hoe Jesosy io mafimafy Jesosy io misaotra anao aho nomena tombonandro velomana mamelany eloko diovy amin'ny ranao aho sasao amin'ny ranao aho mafimafy fanamasinao ampiasao aho umewery aho fanamasinao usory zahay Cereti tananty fuasti tananty miala ny tefuli
miala Lucifera, rafa, miala tambondra atrimo, amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, mafimafy Jesosy io, ampidian-kely zava-maneno zava. Jesosy io, vonjeo tompona bara rehetra, vonjeo mpitsangajanga rehetra, fanamasonao, foazo ny mpamosavy, miala amin'ny devoly, mampadidy amin'ny tanora, lefina Lucifera, amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, jereo ambody atrimo, fanamasonao, jereo ambody atrimo, avereny verin-dalana, miala amin'ny devoly, miala Lucifera, any amin'ny lelo, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Amen! Anelo, anelo, rakute nasi twis. Huani Jesosy sa matini soloa. Asandrato ny tananao. Ejeoto. Oka nyafo vano tasika farani. Asandrato ny tananao. Mila nyafo ny fananasany sisy. Eto izy amin'izao fotoana izao. Miverena reny fitaavana voalohany. Hoaviny Jesosy. Mipotika tsoarana ty tantie. Pepa amizay ty anao Jesosy. Ekeo tompo. Halleluja! Zay le afatra nampitaina amintsika rehetra dia samy irina ho mpanatanteraka sy mpakatoa nitsika tsirairay avy. Halleluja! Azadino ny réveillon amin'ny alarobia sady alimbavaka misy fidiarana ny tompo. Aoka samy ezaka ho tonga aty antranon'Andriamanitra amin'ny 31 décembre moa azafady. Zay zany le izy. Ny 4 décembre isika efa nambarako tamin'ny maraina fa misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary akoatr'izay dia misy ihany koa ny fampaharezana sy fisaoran'Andriamanitra ny rahalazoa telo mirahalahy, polisy telo mirahalahy, ao ny nampiakarin'ny tompo grady, ao ny nahazo grady. Halleluja! Alahady maraina no tanterantsika eto zay. Zay fa dia iroso amin'ny fizaran-doka isika ka dia makasitraka anao naritra ny aino zay ten'Andriamanitra zay fa dia etsika tsika ary vavaka mba ho tanteraka ny izany rehetrarehetra izany. Izany tokoa ny etaeta ary manomboka moa izy io amin'ireny sekoly lahady izay voaresaka teo amangin'Andriamanitra any amin'ny selule any. Dia toy izo mandroso asika zao amin'ny fizaran-doka tin la sy vavy. Mandroso avy hatrany mpampianatra tompokoa. Rehefa vita zay dia samimba manana faharetana fa hisaotra an'Andriamanitra sy tsodrano anareo zahay hitahian'Andriamanitra ny asany sy ny tsirairay avy eto. Saotra tompo. Alleluia! Alleluia! Zahay zany mpampianatra ny teny zazavavy. Telo vavy zahay dia Seralova dia Seramano moa fa lasany amin'ny mamany Mahajanga dia za Seravololona. Ny mpianatra 520 tamin'ny voalohany dia lasa 930 izy amin'izao. Dia voninahitra ho an'i Jesosy. Ny voalohany aminay zany tonga dia atomboka fa lasa ny fotoana Randriana ary manana fandresena mioby.
faharoa kanto miaina jedidia finaritra ataovy makaty atanareo makaramony fahatelo zombony aina heriny malala nemia faefatra ontina malala saintia fadimy randrianary roelo Laurence fandresena Laurence faenina nomenjanahary mirana fafito randrianary manana aina miangoto valombavaka tafita fahasivy ririndra malala aina nombana Randiana Bintu Tonia Karaya Bifulu Randiana Narus Narus Yanatio Kesiatio Rebecca Numenia Rosliana Naomi Lauren Anjar Fti Murela Nelly Nelly mo ninarandre idéal de Gracia ritsokora tsy idéal ndrika akizy hafa le idéal fa tsy ndre azafady tsik bot avy mbola tsy Antonia
Natu. Fanantenana Francia. Antonia. Fanantenana Francia. Yar. Ezequiel. Graças a Deus. Julia. Sumbunyan. Laris. Jael. Jael. Seray aman-dreny le zaza voatonona teo zany dia manantona anay rehefa avy eo. Alléluia. Dia allo ary miaraka maka sary zany nareo e. Ao azafady a. Ao. Tonga dia mba maka sary izay mpampianatra andreo io a dia zao tonga dia maka sary fa tsy hoe rehefa avy eo indray a le ankizy matetika miparitaka. Aha. Ao a. Azafady. Ny ankizy lahy tsy mitabataba. Mba fahatsiarovana iny a ary fampaherezana moa no marina koa. Ay, azoto be amin'izay reto ankizy reto amin'ny taom-pianarana vaovao a. Vavao any ankizy rehetra mba tsy alamaina atao amin'ny sekoly alahady. Alleluia. Ny tsy taratadiavina ko ny hitandray ve no atao atsirambiny. Ny akabiazanareo reo a dia sekoly alahady. Mba tsangano hoe nitanan'izay nanao sekoly alahady tato amin'ny Jesosy mamonjy a. Za aloha nanao tato a. Mba mitsangana daholo nareo dia manao alleluia e. Alleluia. Makasitraka ary e. Irina dia ho mpanompo mahatoka hatramin'ny farany isika zay nanao an'izany a. Ary engany ianareo vaovao koa dia ho tahak'izay. Eny ary midina amin'izay na tia zao angamba ny anafoezantsika azy a. Alao tsy halavaintsika be izy a fa alao mba 3 premier dia miakatra ny ekipa rehetra. Zay no ataontsika manjary be dia be loatra le ankizy a mahatratra any amin'ny zato mahery io a dia tsy ho tratratsika ny fotoana. Ny ankizy lahy kely tiandray zany zao a no tonontsika. Voalohany a fetrany aina Iaro Fety. Faharoa Rafalomanana Mendrika. Any akaiky anazafady eo. Faharoa manaraka mitovy moyenne ry zareo a. Raseto Tovomanana Laurent. Faefatra Nionjafity. Faefatra Nionjafity. Azafady Tafitaka Nionjafity Tafita. Miazakazaka be fa maramila. Faefatra Rafalomanana Joanna. Miazakazaka be o. Fadimy Raromanana Menjanahary. Kael.
Mitety eo vehivavy indray zao. Ny voalohany tao mitety eo vehivavy dia Sara. Faharoa Kanto. Fahatelo Anaël. Fahaefatra Kasia. Nazandratra. Mitantso. Priscilla. Natia. Mikul. Amiraj. Nanjes. Rosalie. Parents. Mamrina. Ary tao anatin'izy ireo dia nisy tena hoe nanana fahazotoana nianatra ny tenin'Andriamanitra dia nomenay bonus manokana mihitsy. Sara. Mitantso moa zany dia tena hoe avy any alavitra be any izy a tonga aty mihazakazaka isaky ny maraina mamonjy mianatra ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mampahery ny ankizy rehetrarehetra tsy mitantso ihany a fa ny ankizy rehetrarehetra dia ampaheresika manana fahazotoana visika hianatra ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Ny teny de lehilahy indray zany a ny voalohany a dia Randriamanantena Soa Iliano. Ny faharoa a Rakotonandrasana Abisay Carneola. Ny fahatelo a Riambolaniaina Fatratra Natiora.
manaraka Entso, manaraka Cédric, manaraka Fandeferana, manaraka Jonah, Anaël, David, zay ny T2 lehilahy. Tetro zazavavy zao ny voalohany lantiny aina tafita soka Terine. Faharoa tsy misinda Kasi. Manaraka Rasoarnoro Fifaliana.
Alléluia. Mandroso daholo ranao rahalahy, mandroso daholo. Ny anay angamba dia ny 3 premier ny tononona fa ny avy fa ny aorianan'izay a dia daholo mitovinao daholo dia fa 5 daholo fa ny 3 premier ny tononona. Alléluia. Voalohany ao amin'ny klasy teatro zazalahy dia i Feizoro. Taovy mafimafy kosa ny tehaka e. Ny faharoa dia Fiansoa Claudio. Fa ny telo dia i Tevy Miantso. Zay angamba no tononona fa ny klasy aorianan'izay dia mitovitovinao daholo dia tonga dia atolotra fotsiny rahalahy angamba ny aorianan'izay. Fahoriana misy moa dia tsy eto ny anankiray amin'izy ireo fa lasany amin'ny fahoriana any dia mba manatona angamba ny tompony andraikitra aminazy avy eo. Alléluia. Sondray zao tsika dia eo amin'ny tonga eo amin'ny klasy T4 zazavavy. Rehefa mba voatonona le laharana voalohany faharoa fahatelo dia mba mitehaka tsara tsika fa le tehaka tsika ohatrany tehaka manany any kely fotsiny mba mampahery le ankizy ange le tehaka e. Dia ataontsika tehaka tsara ny tehaka rehefa mba mitehaka tsika. Voalohany amin'izany amin'ny T4 zazavavy dia i Raté Fiarson Tianjara Aina Fitahiny. Faharoa Ratsialonarivo Sambatra. Fahatelo Ramariama Elso Eva. Miakatra nareo 5 ambiny. Sondray zany dia ny klasy T5 vehivavy.
efa lehibe daholo moa zany ny ankizy ao aminay efa tanora zazavavy daholo dia somary mahay daholo fa tsisy hoe tsy mahay fa nay zany ara dia misy ny voalohany misy ny faharoa dia misy ohatr'izay dia ao aminay anankiroa ny voalohany dia koa dia miara-miakatra nareo rovavy Jaya Fifaliana faharoa Diary fahatelo Stéphanie Mialy Arena Taina Sandy Omega Milaria Olga Edmin izy koa tena nazoto nianatra izy sady tsy tara mihitsy Naomi Aina Jaspi dia fanamariana kely tamin'zareo ao misy mazoto manao fahafolo-karena misy mazoto manadio tranon'Andriamanitra ary ny resaka hoe fanaovana devoir tena hifaninanana mihitsy ao aminay ao ny mahazonao ty ambony zany dia ho an'Andriamanitra rery ihany ho voninahitra lehilahy indray zao na T5 zazalahy dia hotononona izay voalohany hatramin'ny fahatelo amin'izy ireo. Voalohany fitahiana sarobidy. Faharoa Herniaina Jean Aimé. Faharoa Execo Fenoery. Fahatelo Meniavo Sarobidy. Tojo Mordecai. E fitahiana Jessé.
Alléluia. Mafimafy ny alléluia. Tindray dia zavady kely mba mangina kely vetivety tsy hoe fizaran-doka fa fanomezana fankahirezana tsisy ny voalohany ary tsisy ny farany fa mbola andalam-panomboana ny fiazakazahana sekoly lahady ao ambotsy miova. Halleluja. Dia tonga dia mandroso dia alefa le izy saotra toko ao arinan'izay dia hiaraka rodom-be eto amin'izay ireo sekoly lahady rehetra reo miaraka amin'ny pasteur mpampianatra sekoly lahady hanao velomanareo isaotra anareo. Asa aloha misy sekoly lahady mba manikabary ve ao? Misy ve? Mba hisolo tena isaotra ny rehetra dia avy eo dia ataony tsodrano fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra. Misaotra tompo. Miakatra daholo zany ny ankizy rehetra avy any ambotsy miova. Saotra tompo. Araka ny teny pasteur teo moa hoe mbola tsisy larana ny anay fa avy hatrany dia omena fanomezana anareo fitahiana manantona ety izay voantso fitahiana malakilaky kely kasi fity nomena Mathieu Anzara Anzara Bianca e Rayana Zilana Idriss zao ary ny ankizy sasany no ny efa lasanao dia lohanzy zany no manao an'ilay hira mba ahatsara azy. Dahory tonga dia miakatra nareo fa ataony tsodrano sy ny vavaka famaranana ao arinan'izay dia anao velomanareo zany ny ankizy misaotra tompo anao velomantsika rehetra hira famaranana amin'ity programma ity. Sa alao tonga dia miaraka eo daholo na ao ny lohanzy na ohatra zany miakatra daholo zany zay sisa rehetra ao zay alahatra araka an'le fanaovana azy. Aiza ny tanory zazalahy, aiza ny desaigny zazalahy, sangana azafady mandroso izy ampiandraikitra an'ilay zazalahy ary lalana fa be dia be zavatra mora simba aoraka izy ary
saly zazalahy saotra to mandra-piona indray Farana ceto arune joali